soa tanatin'ny fandarana meteo indray sika manolotra ny araba tokolasy tokovavy dia ho moramora kokoa hatrany ny fivoaran'ny oram-baratra arahana tafiotra sy avandra any amin'ny tapany atsimon'ny faritry ny avoatany iny tahaka izay koa ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo atao anatin'ny 3 andro avy. Ny al'izay kosa no mamaritra ny toetry ny andro ny amin'ny ilany atsinanana manontolo. Arak'izany ary dia toy izao manaraka izao ny vinavina ny toetry ny andro ho amin'ny rapitso zoma faraika ambin'ny folo ny volana novambra 2024 atombontsika avy hatrany amin'ny maraina. Isy ny orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny faritry ny avoany andrefan'ny Madagasikara aty, ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa faorian'ny fisavan'ny andian-jafy maraina izay hitantsika aty amin'ny faritry ny avoatany. Ho amin'ny tolakandro indray dia isy ny oram-baratra amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo iny, izany hoe any avaratra andrefana avoany andrefana mahazo ny bongolava ny ilany andrefan'ny faritry ny avoatany ary manodidina ny antitany aty amin'ny faritra anosy aty. Andraondraona kosa ny andro ny ilany atsinanan'ny avoatany ary ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa izay tsy notonona teo. Mahakasika ny maripana dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina amin'ny taremarika ny aty amin'ny avoatany izao ho amin'ny rapitso maraina dia 13 hatramin'ny 17 degré celsius. Ho amin'ny tolakandro kosa ny mafana indrindra dia any avaratra andrefan'ny Madagasikara any manodidina ny 5 na 9 degré celsius. Ho amin'ny sabotsy faha 12 ny volana novambra 2024 dia toy ny orana tandrifin-drahona indrindra ny amin'ny tolakandro sy ny amin'ny alina ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo iny. Anoram-baratra kosa ny ilany andrefan'ny Madagasikara izany hoe Anosy Be Samby Rano, Sofia mahazo Amboeny sy Melaky ary mipakatra ny Menabe any. Isy ny zavotany amin'ny faritry ny avoatany ary ifandimby eo ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa dia mbola tsy dia misy fiovana firy ihany ny mahakasika ny taremarika ny maripana fa mbola manevokevoka hatrany saika maneran'ny Madagasikara. Ny ambany indrindra izao dia 13 degré celsius hatrany any avakina karatra. Ny morontsiraka atsinanana ny ambony indrindra dia manodidina ny 20 hatramin'ny 1 degré celsius ary ny morontsiraka andrefana dia tsisy mihoatra ny 9 degré celsius. Ho amin'ny alahady fa 13 ny volana novambra 2024 indray dia hitohy hatrany ny oram-baratra amin'ny faritra avoany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Ho malomaloka kosa ny aty amin'ny faritry ny avoatany ary ifandimby eo ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa dia tsy misy ny fiovana misongadina raha mahakasika ny taremarika ny maripana no hojerentsika. Ny ambany indrindra izao dia mbola 13 degré celsius hatrany ho anareo any avakina karatra any. Ny faritany Antananarivo sy Fianarantsoa dia manodidina ny 15 hatramin'ny 17 degré celsius. Dia izay indray no vaovao mahakasika ny toetry ny andro narosonao ho amin'ity alina ity manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tokoka.